atolotra ho anao zao ilay tantaran'iray miaino mitondra ny lohateny hoe antsony ran'ilay zazamiana vavambola misondra. Antsony ran'ilay zazamiana vavambola misondra dia mpian'ny Razafomanatsonsaoritra na Rainzo. Reto avy no ambelona ny tantara. Nasandratra Jérôme, Safidy, Eric Rovaniainy miaraka amin'ny Lily, Lanto ary Niainy. Mandray feo Iady, tompon'andraikitra sy mpanatontosa Kilasy, mandrindra radikalika. Osea. Antsony ran'ilay zazamiana vavambola misondra. Antsony ran'ilay zazamiana vavambola misondra. Raha tafita marina dia ahoana ary naivokely mikandra be izy zany fa mifiry marina letiana no fony efa nahavita ny sady amin'ny mariana sy efa mifoa zany ie manao sosoa amin'ny bebe fa tsy dia salama izy dia ahoana ary naivokely fa tsy salama ahoana lety bebe raha zay zany ao fa manina ilany tsy mba niteny taminay nefa fa ngaly tia nisy ratsy ny fanaovana lety ka vo maly angely ty zany tsika ary zao vao mionako lesy koa ny tsy dia hoe gravy vizamizana kely fotsiny raha bebe ay ve andraso ara fa saiko anateran'ny fanja ody avy zanana ny bebe raha zay fa zao marina lety avadika kely aloha ny resaka eny letsy mianao an'lahy sady akaina kely koa fa tena visaka fa misy mangazona tonko loha raha mavoala ohatra angaditsika mihitsy zany sady ny an'aly ty aleoko mihinanandre mangazo atondreny toy izay le andrahoana za tsy dia mahavoandreky efa tovika lahy fa izako lesy misaotra ny andrahoana fa ina aloha le resaka tiany lahy atao amiko eny fanontaniana daladala letsy eto am-piandroana aloha dia ialako tsiny amin'ny lara ohatra ka tafotoana ny lahy ty sao dia iverina fa mifanakaiky zany foko sy ny trano titizaponako iza mahita fa zao ary hatramina lalako alasy bebe raha zay lety dia mbola tsy nahita ny dadanareo sy mamanareo mihitsy za indrindra koa fa niavanareo mba hoe nitsidika anareo mianaka aivy zao ary sady tsy manandrena lety no tsy manandray eny tsy manakavana marina ve zany eno sao dia mba vazovazo lety zany tsy misy olona tonga teto an-tany za letsy raha tsy hoe nitorotoro ny mpivady le ty koa le zany tsy mino ahy mihitsy zany karaka ny filazany bebe raha zay ngely ty dia zazanareo antanaty dalina ho ny any tsimponiny eno tena hoe za mihitsy ve eno eny fa ary ny avany bebe raha zay mba izy alety raha fantatro dia tsy niteraka bebe noho izany dia nariny vadiny izy nylatsain'ny olona dia mafy taminy zany ka kanjy moa nahita zazy izy dia ahoana ka sady mampalahelo ngely ty mampimerina irokely fa mampime ahoana lety satria zaza voateraka mbola nisondrangy aona ty zay mampalahelo marina letsy mbola nisy aina dia nivelombelomina satria tehite zazazy izy mafy marina letsy zany fa nga vitan'izany ozy ala fa mbola misy inona koa lety natao ohatra isy hotorian'ny olona dia nitsoka taty ambany vohatra be taty hatramin'izao ngely ty tena fiandroapolo taona tsy misy tamin'ny ampianakaviana fanerasera taminay intsony tena mampalahelo letsy nareo ka tonga ty aminareo raha zoko anaitra an'ity vaditrako ty atao bebe raha zay roa nono ohatra tena misahirana nareo marina aiza koa laha zao naivokely zokonao fa sotra hono hoe efa mba nanahoany izy tao ry tafita efa mba tsaratsara ihany ve ena ry fanja efa mba tsaratsara izy za rehefa ody mihitsy zaoko andao fantsara hijery azy ihany ka aleo amin'ny manaraka fa mbola be raharaha na raha-pitsy maraina ary tafita mitsidika anareo ao hono ry fanja hoe ahoana izay lasaiza zay naivokely nataony ihany ve le asandralobo tsy nataony ka
Mahihatra loatra dadambe loatra tafita. Sady fetsy mikapaky teo an-tanànao izy. Ay ve za akory fanta tena tsy mahavita an'izay asa etsony asa andray andro feky dia 3,000 mba meny fetsika tena fetsy. Ka zay tratrandray mandeha ane tsy te hiverina ntsony. Andeha ary tafita ka. Eny ary dia mbola mamerina amin'ny fisaorana anareo ihany velomy fanja mampamangina amin'ny fianakaviana any. Veloma tafita dia mitombo fahasalamana amin'ny marary. Misaotra. Zay ry tafita adidy ho an-tandrazana noho ny antsona lahy anompon'ny firenena dia ataoko aiza le tsy bebe koa efa antitra ny io tsy azoko arina le tsy orinay voa. Marina zany nefa ny any fanjakana lolohavina fa ny antsika sakelehana voantsy miaramila lahy anompon'ny tandrazana dia velako hiady rery eve le tsy oreny be koa tsy hoentiko andositra io tsy mahasaraka amin'ny bebiako zany roa taona ny elitiny hoany. Aza dia manao toe-tsaina amin'ny rehefarehefa ohatr' izany le ty aiza le tafita mentompantareharehan'ity vohatra ity fa zao manana ny fahalemeko koa angely ty samy fitiavana samsomina fa ny akosa fitiavana an'ilay kolokolo aza efa natao tono maty ka nariana tanina talina. Haiko zany haiko tsara ka ary fantatro tsara ny fifamatoranareo mianaka tsy misy maharavy zany afa-tsy le mahery dia Andriamanitra sy ny fanjakana. Raha Andriamanitra dia manaiky fa raha ny fanjakana dia zany nametraka an'ireo teo midika izany fa mbola azoko toerina izy. Zao letsy raha ny servisy lahy nompon'ny firenena dia tsy azoko soloina fa raha ny fahanarahana maso an'ny bebe razay sy ny airaina aminy dia vitanay zany ka hoana. Marina velo ty. Marina zany faly be nefa dia anaiky an'izany ve ny ray aman-drenonareo ta? Aza matahotra ilahy dada sy mama le tsy sarotiny amin'izany teneniko ala tsara izy angely ty mampirisika any amiana-damba hoe anampy anareo mianaky. Zay le tsy voazoko ny haiko. Misaotra le tsy anay voa tena rahalahy mihitsy alahy io le tsy bebe koa le solony ray aman-dreniko. Matoky anao sy naivy kely amin'ny orembiako tsy manana fatsy io Tafita matiky ianao nefa ataony anton'io fony ianao fikarakarana bebe anao zay azonay atao zay izy koa aza nefa aly tamintsika efa mianaka ny resaka omaly iny misaotra ry fantsa fa zao alohan'ny andehanako dia misy resaka tiako atao aminao manokana. Vonina iananao Tafita fa hoeto ny teninao zao n'izy ry fantsa efa tombotra dia tombotra ny fotoana andehanako ary ho taona tsika ny tsy hifankahita dia zao araoko zao fionantsika izao mba hiresahantsika. Resaka inona ry Tafita? Fanja tianao ary tianao amin'ny foko manontolo mihitsy. Tafita vao 40 taona ane sady mbola tsy te hiroboka amin'izany fitiavana izany fantatro zanao ry fanja tsy toy ny mpitabaina amin'izany mihitsy ny sainao satria mbola zaza ianao nefa roa taona tsika ny tsy iona ary amin'ny fiverenako dia efa 20 taona ny ianao
Fifandrianao miloza ô. Sao lasa ny hafa. Mitady ho fety sy tafita. Tsia, tsy fety izany satria fitiavana ny tsy atao antery. Raha mbola nijanona teto tsy sahamboraka fity taminao sahady. Ko raha tsy mandry any tafita fa lasa melo dia tezitra amiko ve tafita. Tsy kosa ry Vanja. Mitsotra anao aza no ataoko. Ary tony anaboavika ianao amin'izay fotoana izay. Ary raha manaiky dia tafita ve azoko antoka fa tsy hamadika ny dinay fanaovantsika. Tsaro fa miaramila ny ianao ry tafita e. Tokony omeko anao ry Vanja. Fangara miaramila dia mahaditra daholo kosa amin'ny Vanja. Voaloham-pitiavaka ianao ka tiako mandrakizay. Eny ary tianao ahy tafita. Ary manome toky anao fa tsy tiana iza na iza tsony afa-tsy ianao. Omeko anao ny foko. Misaotra ravako. Vanja. Zany ve ny tena fitiavana? Ny samboaravoara-be zany ny foko. Mangovotra ny vatako. Ary amandrakizay Vanja. Vanja. Vanja hoa. Tena tiako ianao. Tia anao ah. Zaho koa tia anao tafita. Mamitsely ary. Fanja. Ahoana? Efa nanatra rano tao amin'ny bebe nkandry e. Tsy mantsy fotra nanatra rano tao dia tsy tao izy. Ie, lamba ny anay reto sasaika reto miampiny antsika e. Tsy ao izy ry Nevo a. Lasa ny amin'ny foko tany. Ay ve. Ary taiza vao maraina ro Nevo e. Ny varisoanao misarona fotsiny ao. Avy nijery ny tany mangahazo sika tery Ambohitsora zary Fanja. Misy mitady ambolo mangahazo mantsy. Iza koa ry Nevo ny saham-bolo eo a. Iza tsy mahafantatra hoe tambolon'ny tady io. Ianao manao an'izany a. Reo zanadrala ny dada reo misy angery Fanja no miseho mahery loha eo e. Ka na mahery loha tahaka ninona ary ry Nevo ny lalàna ihany a. Na izany aza tsy andrasana hikapoka foana ny ady vao mitady vaholana e. Soroana dia ny melory Fanja. Amin'izay milamina. Fa zao e. Rehefa manatitra lamba amin'ny bebe raha izay ndry a dia tonga dia andraho ihany koa ny sakafony. Dia teneno ary mamy e. Ohatray aza isaina vary ao afa any no hihinana. Ok ary e. Fanahy janona izy angendry tsy maninony. Sady anjaranao izao no matory ihany an'io a. Raha bisy maraina andreo vao mody. Eny Nevo a. Sady vizaka hivezivezy eo foana. Ka zany mihitsy. Mba misy fotoana andrandranako ny volony bebe koa amin'izay e. Mety zany ka. Tapabolana sahady izay nafateza amin'ny bebe raha izay. Ary ery taona mahery ny elan'ny tafita teto. Tsy fantany akory hoe maty ny olona nitaiza azy. Tsy mba hoe Antananarivo matsy izy fa Antolo ary tsy mba misy ifandraisana akory. Maty nisy namoa bebe raha izay. Ary Nevo kely lasa naditra betsy ny raha momba ny tafita tsony. Inona no ataoko e? Mbola misy efa-bolana be zao mifampona firenena ataoko vao vita. Misy korotana ny mahajanga any.
miaramila vitsivitsy na lefa mpandro-tany any anisan'izany a nanararotra kely angaladi adieriny tanànako aloha ka manahoana ary zay bebe ary fanja ty misy ranga azafady tompoko ahoana zay tompo fa tsy le tafita vety ay ve dadatorafely ihany ty manahoana ianao nareo tony manaitra mihitsy amin'ny tony fanamina miaramila tony ka vita nga servisiny se mbola misy evabolana ka ny raha nampandrotaniny mahajangy zay mbola mijanona telo andro an-taninarivo ao tena aloako nandositra nakaty loka karahatrahatra amin'izany se dia ahoana tya ka le sergent chef nitondra ny mihitsy inga ny angaviako tena lefany ahy nalefa mivetivety nakaty fa orono a dadatorafely manahoana bebe ao manahoana ry fanjamianakavy ary to misety fotsiny ianao fa nga maty bebe maty ve bebe ako petra aloha se ary tokony tony tsara mihitsy aloha ena ry dadatoa ezaka ny otony mitererenao fa menanao ary ahy ino tsara ny zavatra ho tataraiko am'se atramo voalohany zany nefa andao aloha hipetraka iambody azo etsika okizay ry tafita aza malako mitanondrika fa lehilahy ny teny tsoroko am'se fa tsy miemotra eo an'lohany sarotra zany ny tena lehilahy tsia novo zao hitako zao bebe tsy maty ianao aizany rembiako bebe iza namonanao le mahandro tafita mijorosy atan'izao ny saina miaramila nisy dadatorafely ahoana zay toran'ilay tsy mahatao atotany any tramobonikely nazy bebera zay mbola velona izy araizina evokely efa nilazaika am'seny efa lasan'ireo dahalo akery ny fanjy marina le zany ary araka ny feo mandeha aza dia anisan'ireo dahalo nandrobany tanàna atsika hono na evokely ary maty koa no ray aman-dreniny fa lozenina rety lasa dalona evokely tsia erytaona sy tapany tsy nateto aty efa niova potika ny tanàna niova tanteraka potika tena potika ny tokony ataony seloa dia maniana fotoana didiny sy amin'ny tanyrazany rehefa miveriny eto se dia tady avo fanja sao dia mbola velolany any izy ary amboary ty tanànanareo ty ena ry dadatoa misaotra aleo aloha hijeriny sisan'ny tranomboniko sisia tsy mahay amin'ny trano fanja se dadatoa tiry tafita lay poketra sisa tsy mahita tao an-tranony sia dia miala tsiny am'se mihitsy aloha ohatra ty ambolohany fanjereny elo izy satria manko misy zavatra mampiahiahy anay tao niara-nijereny io mihitsy zay sy ny lehibe ny fokotany inona moa say dadatoa inona ny zavatra tsikatra reo tao satria atota taratasy ny bebe ty tsy navelaniko tiako mihitsy ny iny ty taratasy ty ane jereny se soratana ny beberazay io ary efa oropolo taona mahery tany hoany raha ny daty ny jerena eto aty hoe ry dadatorafely aleo hoe vakina tananarivo 4 jolay
770 sy Izao raha fiaso Liliana dia manao zao fanambaran'izao ao amin'ny zoron-trano keo amin'ny Alamajo no firarazany ambanin'ny tany sahabo 50 metatra dia misy vata vy kely misy volamena sahabo 2 kilao latsaka atolotra ny zanako tafita soa io raha avy ny andro ialako eto amin'ny tany tahiriko io fa tsy halatra ka azo ny zanako atao amin'izay ilana azy nataoko sao taratasy sao mba hanamarinana sy alana amin'ny ayainy olona raha lasa manan-karena tampoka ny zanako. Manao ny soniny tenako. Ay ve misy an'izany e? Ary mazava ho azy any izany raha Torafely mety ho tsikombakomba n'izy ta zao satria ahoana ozy sika Dadatoa izy tany ny akaiky mifoko e anisan'ny olona tena natokisako osolo tena hiara mitoetra amin'ny indremibeako mahantry iny satria ve ozy sery tafita hoe nanara-po izy da dia nisavany tao an-tranonareo tsy haiko ka mety ho hitany tao io taratasy io dia novonoiny mamarazay ary nalainy ho arena lovanse io zany ve ozy se fa nareo sy mifokon'olona sy ny lehibe ny foko tany zany fa nitady any volamena tao anatin'ny toerana torony taratasy io mazava ho azy fa ny hitanay tao a sisa dia ty branchele kely amin'ny tanany ity sy ty rojo volafotsy kely ity ary mino zay fa ny tompony reto zany naka ny volamena io ono a fantatsy se ve ny tompony ty rojo kely ity zany eto aty hoe ity e Dadatoa tsy fantatro zany ve nefa aloha tazomika any aloha anaovako fikarohany faharoa ty misy sarin-dehilahy mainy tapany ambany izy tia mety ahitany seny fianakaviana mahitany soa mahitany rary ny anaka misaotra indrindra Dadatoa ahoana izay inona marina ho any tena tsy hitiavanao anaty e efa lazaiko anao ange fa tsy mpianadahy zany tsika e ianao rery ihany ny zanak'izy mivady fa zaza zanatsangana tsirinay vo a amiko mpianadahy tsika ary zoky ianao tsy afaka nitianao mandrakizay a tsy aleoko maty ka hitafitange fa tsy hitanao mandrakizay tsony e inona zany afo izy fa tsy ho anjaranao tia nevokely fahiny a fa naivobe malaky etriny ary vonany ampiadana anao ary ahoana moa ny alalanao an'izany fa tafita no andrininy foko ary rehefa azo mandrakizay a e fanja nanofy ianao indray alin'izay tamintsika natory tany amin'ny bebera zay dia hoy ianao hoe tafita o tianao a raha avako madiky fa anao mandrakizay a anao rery foko ry tiako a taitra nanomboka teo ary nyrehatra ny fitiavako natory ny andry anao ampitoana dia nifoazoko ianao tsy a za ve ny namony ny voay dia tafita no iravaka ny vanginy tsy e ay ianao ry fanja ka rehefa fantatrao zany raha natamalala dia mamoiza fa tsy ho anao mandrakizay tsony a ary miangavy anao a aleo ahody inety efa nangatahako tamin'ray aman-dreninao koa ianao dia tsy nety ry zareo dia enao koa zany namona raha nahitako masoandro tsy vanina toranao hatramintrano zany raha marina fa tsy zanak'izy ireo ianao tsy
Tsaroa fa izy ireo nalempeanao ohatrao. Aleo aody ranadà. Tsisy anadà aloha zany eo e. Aza vonoina. Tsotra ny teniko aminao a. Raha ny atezerako ny napariko teo dia efa matiko mihitsy ianao. Saingy olo tiako ianao dia tsy vitako mihitsy ny andasaka ny ainao. Aleko mijery anao maty ho azy ato. Amin'izay sady tsy any tafita e. Mamatahory an'Andriamanitra andronay va. Tena mivadika biby anelany avikely tompony fahendrena fahiny. Ny fitiavana ary fanja mampiva olona na dia mpinamana tsy mifankafohy azy izy tafita. Nefa rehefa tonga amin'ny sehatra ny fifoazan'ny fitiavana satria olona iray no ifandrombahana dia vitanao hatramin'ny mamono olona. Ary mino fa ianao koa namono amin'ny peperasay. Angies! Ajeraka. Maty ary nefa. Moramora ihany no vava. Manahoana da Torafely? Manahoana se? Tafita. Tonga se? Ie tonga ako. Mandrosoa ary dia mipetrapetra. Ie. Io misy sezabory se a. Misotra indrindra da Torafely e. Sa tena reraka mihitsy a. Java nikarakara taratasy eo za fa avy tamin'ny servisiko. Fangatsy anao itsono se a. Mbola manasa fety mandritra ny tapa-bolana da Torafely e. Ie. Tena anao rangazay a. Tiako ka. Tiako ny miaramila. Afaka manao sandarina polisy koa angia. Nefa marina zany anaka. Ny tena votoatin'izany rehetra zany dia fa endrena fotsiny. Avoty ny firenentsika anaka fa tena latsaka ho anaty fahatrana tanteraka mihitsy ange. Fantatro zany dadatoa. Nefa nisisika mafitaky ninona za. Za rery fita Torafely dia avita ny ninona eo a. Disy ary tena disoko tanteraka mihitsy. Fangary sy andrasana andrakotsy rabeny fa navotam-pirenena. Ny fahatsapany tsirairay fa misy andraikitra tokony ataony ho an'ny firenena. Zay no zava-dehibe. Iny nefa zany ny anjara asa tsirairay takina aminy. Indrindra ny tanora. Tsotra ary se a. Ny tanora mameno bara, morona amin'ny zava-mahadomelona, ny akamona, ny alatra sy ny sisa. Reny ny tena anisan'ny mandetika ny firenena ary se a. Ka tsy mahita asany izy e. Sady tiery tsy misy kianja tokony anaovan'ny fanatanjahantena. Ny fianarana moa dia mijanona tena ny izy ireo noho ny tsy fisiana. Mazava ho azy fa lasa mitona napona izy. Ekeko fa misy fahadisoan'ny mpanabe. Kanefa tsy tokony hijanona fotsiny amin'izao fa mba mikarokaroka hevitra e. Ohatra fa izy ireo mpanabe ary ina ny hevitra tokony ataon'ny tanora ka. Ny mpanabe se dia ny ray aman-dreniny aloha ny voalohany a. Ary oka zava raha elo ny ray aman-dreniny a. Ny faharoa ny mpampianatra. Raha tsy voafetra amin'ny fampianarana tokony ataony. Ny fahatelo a ny fanjakana. Tokony han'ny fampianarana izy ireo fa anisany fototry ny fampandrosoana ny fianarany. Fahaefatra rehefa tsy mahavita an'ireo a dia midira any amin'ny fikambanana reny tanora reny. Zay Marina sanary dadatoa. Raha tsy mivoaka kely mifatra ny ambanivohitra tsy mba nahita ny fijalian'ny vahoaka malagasy. Ohatra azafady indrindra ary se a. Fa hoana? No fanandresaka fotsiny teto anisy. Misy kafe mafana ao. Andraso alaitsy kely vetivety raha. Aza dia misahirana irery dadatoa. Tsy misahirana fa efa voninao e. Iny ara tsy maninona fa sady kafe koa zao ny tena ilaiko. Mazotory sery tafita. Io koa misy vomangy efa mangatsika e. Raha mavosy io dia mazoto tsara. Dia toy izy ary ny dinidiniky tsika e. Dadatoa.
ny fivoahako ny fatra nisy antsika ho no nahitako an'izany hoe fijaliana voaka malagasy zany antoly arany dadatoa ka ranopotaka ny sotroan'ny olona voalaza fa mantra ety ambony vohatra Tananarivo marina fa mbola mijaly ny toly ara dadatoa tsika ne le rony mahatra indrindra eto tany amika tsy tafarina tsony ty firenentsika ty raha tsy nareo tanora mihitsy ny manampy ireo manam-pahaizana araka ny voalazan'le général raha zay dadatoa dia mbola voazanaka tsika ary io trisony no amatoran'ny mpamatsy volantsika ka ny tanora no andimby mipotondra raha pitso hoe hatramin'ny manam-pahaizana kosa ngeranga vonoina nkolako e ny orinasa moa indrindra aiza reo mpandra rahantsika ozy ianao lasa lavitra be zany resakintsika zadatoa zany ka ary mba lasa za ho any nitosy sahondra efa ela any mantsy natongavako teto zay lasa nanao ny varina any Matasoa izy mianaky afaka tapabolana mihitsy reny vo miverina eto iseny tokony hijanony eto amiko eto aloha e sa aiza moa zao no aleanse io ka zay mihitsy zao ny saika iangaviko amin'ny dadatora feloko aleo aloha mba hijany eto aminao aloha mandritra ny herinandro fa misy fikaroana kely ataoko zay tsy misy io ranary tafita misaotra mialoha zarako aza mba misy ny namanako mangina loatra eto ka mba anala fahanginana le roa nefa oka aloha nokona sakafotsika mianaka ka azafady ena ry dadatoa zako aloha andeha jery an-tanàna SBB kely vetivety zao sisa ny trano SBB le rentsy nalalavo zanana sy atsika ny kolokolo sy namelona indrisy ry fiainana miangatra fianao tsy mba ny fahasambarana sy fiadanana mihitsy le raha matoy teny lozanao sahady aromako ty ahy ianao fantatro fa fitiavanao anao nandazanao ny fianakavianao saika mbanao valom-babena ho anao ary bebe leo fiaina atao kinina tso mo fiadanana atao kinina reny aleoko mandra vadira novana Andriamanitra dia tsy mba nalainao le namelona bebe alay vo anarankanao ka mijaly a bebe ole rory tafita ina ty atao se mitakoko rereto ambody rindrina ito ka tsangantsy andao ody olona zao ny antsa hoe mitomany rery ao amin'ny tranondravany ao itafita mararo ny foko ry dadatora fely malahelo an'le reniny kolokolo any ay izy ny nanavitra ny haiko narian'le reniny teraka nariny tany Natala eo amse tsy fotoana ny ranomasiny fiondriana tsony zao ry tafita fa zao raha tena tianyseny reny be anse iny de tadiavo zay namono azy ary aza vela ho vitavita mora koa zay nandoro ny tranonareo sy nangalatra ny tahiry kely mba hanavotany anse ena ry dadatoa masaotra anao ava tena manana ray aman-dreny tokoa manana anao manoro marina sy mampitraka toy izao eny ary noho izany teninao zany dia tonga atao anatiko sady ny ampopondelahy sady manome toky anse fa vonina hanampy se mihitsy eny foana am'izay tratry ny neriko sambatra dadatoa manana anao ohatran'izany ve le didiny ray aman-dreny amin'izanaka tsoriko aminao fa tsy mbola nitan'izany fitiavandray izany mihitsy ange ahy andao ary aloha ody rse andao fa navelako fotsiny ao ny hafa sao de maheo mivarotsika se andao le roa
andao le roa andao ary zatoa fanja netiko aty anaty ala mangina ty mihitsy ianao zao sika sianao rery no ty afaka mizara fitiavana tsara averiko aminao indray a tena tianao ary fanja neva tsy miova ny teniko fa nadahako ianao ary tsy naheno feona ray akory tamin'ireo ray aman-drenitsika ny laza fa tsy zanany ianao ka za rery ange no nylazany an'izany ry fanja raha marina izany maninony zareo raha tsy mivonaona na lalako ny marina fa iza moa no miteny anao hoe zany namony ray aman-drenao ry fanja ray aman-drenitsika ary neva sa rehefa nahazo an'io fantana tobily eo ianao dia adinonao na hitanao masoandro dia mitsiriritra ny anabavinao koa tafahotrarotra koa zany ry fanja inenzaza ataony an'izany mandreraka tsy akary neva ka mandreraka ny ataonao e aza mamono mba etrety ihany ny vava tokony ho tenenina fa tsy anginy e sa dia verany ty tamitampy aho ary ianao ndray a tsy maintsy lasa vadika ianao na inona ataonao ary tsy ho zareko amin'izaniza mihitsy azonao zany ianao io koa raha nada maninona raha tsy tada sy nezay vononao ny tonga miteny amiko hoe fanja tsy anadahanao le naivokely dia ho sasapoana foana eo ianao inona tsy hoe la dia asehoko anao mihitsy ny lohany tafita ho ataonao kilalao lehilahy mahery le naivokely ny fofombadiny fanja inona le naivovadina anabavy taolana nify dia tsy maintsy homea midiry ianao anaty fiara dia andao andefa eo amin'ny deva mipetraka aleo a atao ariana ihany ka nada anada sy anadanao zany eo be olona mihitsy eto andreny vohatra eto ka araka ny filazahany olona dia eto atsara lalàna zao dia makaty hony zany makany tsy ahavoly zany dia ahoana moa zany nahitako an'ity ranga amin'ny sary ty ny anarany may ampahankely sisa loatrano may io toraha io fotsiny sisa no onjoonjo fotsiny ny aty ary ny retsy fa misy ina ary ny tangorona ny olona eo aleo mba hijereny hoe azafady hoe re olona azafady io re zany mba hijery kely azafady eo ohatray tena efa maro ty mitsirara ny tany ty to tsy misy any antsony izy zany andraso hoe tsapaina amin'ny fony ohatray mbola velony ty re olona apio hikosika azy ao re olona mba apio za hikosika azy ho azafady re olona mba apio hiaka taxi hitondrana azy any amin'ny hôpitaly angeny vonjainy ty dia eo rehefa zany anaraka azy ihany ary apio hibata azy eo mo re olona ao ramose eo retovolahy opa zay sotra efa mbanana ahoana zay ianao madama fa aiza zany ary mba izy ianao tompoko maninona mifafanao amin'ny lamba ny tarehako marary ny ary tovolahy sasako ny tarehanao
miainana hotetra dia solona reto akanjo amin'ny vidiko reto ireo akanjonao reny. Fa maninona no menao akanjo? Maninona ny sazanao ny tarehako fa tsy hopitaly ve ty misy aty e? Ato amin'ny hopitaly tokoa ianao madama. Tsy zany fa sara teny an-tsena mantsy ianao dia tsy natsiaro tena. No ivery mila fefa maty ianao. Jereko anefa mbola misy aina dia netiko aty izao. 4 miene ahy e, sady olona maloto fa nilikiliky ny olona ka nahoana ianao mikarakara. Madama aza mitomany aloha ianao. Za tsy hanelikiliky anao zany. Ary izay matahotra ianao fa za ny antoka an'izay lany aminao sy ny fitsaboananao rehetra aty. Fa mba iza loatra ianao ry tovolahy manana fovolamena ohatr'izao a. Sa anao ve no mitakosina mahatra maimbo masiso toa azao? Madama, aza manao an'izany ianao. Olombelona ni ianao e. Na ahoana ianao natao tsinontsinona. Za ny hamonjy anao. Misaotra ry tovolahy, solota voninahitra ary Andriamanitra anie ombanao. Misaotra e. Aronao madama azafady. Ie. Aiza ny zanako sy ny vadinao? Miala tsindra ometraka an'izany fanontaniana izany. Fa manina ianao no toako ny ranomaso. Azafady ary. Azafady raha nanafitonanao ny teniko teo. Tsy a. Tsy ny teninao no nahatonga hitomany fa ny momba. Tsy mananjanaka ary tovolahy. Tantara lavo zany fa manaraka raha mbola mihonsika dia tantaraiko anao tantarako. Eny ary tompoko. Zay fa andeha vetivety aloha hividy an'ireto fanafody reto a. Eny ary. Tavoaka ny hopitaly Soamantsara ianao zao madama. Tena hoe sitrana dia tia nytany anao raha tsy madiso. Eny. Misaotra anao ary tovolahy fa tena olon'Andriamanitra ianao. Sambatra loatra ny nonononao a. Vonona iaino ny fanontanianao tompoko. Ny fanontaniako dia hoaiza moa zany ianao io e. Mbola hiverina iny tsena ve ianao sa hoaiza? Sendra no anarako. Mba hoaiza moa ary tovolahy. Tsy mba nisan'ireo manatrano vatanana ne ahy. Olon-dresy tanteraka. Ary raha ohatra zao hoe misy olona afaka mampiatrana anao dia andeha ianao sa tsy andeha? Ory tovolahy. Ny any efa tsy fidiny. Mandeha na hanompo azy ireo fotsiny aza rehefa omeny sakafo sy trano fatoriana. Fa tafita aloha ny anarako e. Ay. Any ambanivohitra mipetraka. Zazay bebe ako izay. Zany. Fa mampalahelo dia efa maty io bebe ako nitaiza taloha io. Taloha? Taloha ahoana? Efa maty io bebe ako araka ny teniko taminao teo. Dia za resisa no mipetraka ao. Kora mety aminao dia metiko solondreniko tsy fahitako hatramin'izay ianao. Alainao solondreninao? Iano a? Ohatra midobodoboka be ny foko ry tafita moa. Ohatra mifaly be zany a. Tafita. Raha mety ianao a dia amboly sy iopitsika. Ohatra ny fanao SBB ka hoana vonona ve mamasendra. Ahoana re? Eny vonina ary raisiko toy ny zanako izay tsy mba nananako ianao. Ary etsy aloha finiko ny zanako e. Eo ary. Roaka moa izay le ranomasy fa tsy mety e. Rao arareo indray ianao. Okizay mama. Volana zay na tonga avanao teto mo masendra. Ka hono tamana ve mamako.
miafiafy kely eto lotsika mianaka fa tena hoe trano vonjy maiko ity manamboatra azy eo tsikelikely ihany hoadray tena tamana anaka zany sady nahazo ry vaovao ako no nahazo zanaka endry faly aka tamana ary tafita adiniko teriny rotorotony arivo zany tena sambatra satria nahazo reny vaovao solony bebe sady reny mahafinaritra be no tena hoe matotra tsara isaky no mahita anao dia ohatrany hoe mahita ny bebe tiako ianao mama tiako moa io mamy io tiako be tafita zanako malalako ataoko sambatra ny zanako karakaraiko tsara mama kosa ranga azasiana raha maso tsy no lefa sambarana antsika mianaka jerera tsy zany eny ta etomany eny anaka ranomasom-pifalirany ahy tafita soloy amin'reto vao ny sasako reto reny akanjonao reny efa misy raha mafana andronao koa ao fa zahanao kafe sotrotsika mianaka andro efa revy koa very mama tsy aloha ve raha-pitsy vao manao an'ireo agny tsy rery tafita tsy maintsy soloana isan'andro ny akanjonao asa tany anie no ataonao feno atsembohana ny anay teny analakely ny ery tafita efa tsy fidiny ka i mama ihany no ireraka isan'andro ioko tsy tsara koa aza manao madio ampiasaina ny ery tafita ny nanaovan'Andriamanitra ny natiory sambatra ny velon'ny ray aman-dreny aive zany ny fikarakarana zanaka tiako loatra ianao ry mama sambatra manana anao za koa anaka sambatra tena sambatra koa manana anao mamo tiako loatra ianao eny anaka miala tsiny aminao ry fanja fa tsy maintsy andray an'izao fanapaha-kevitra zao noho ny amafisan-doanao ihany nefa hitanao zao fa iazako zao tiako zany fa efa lala mody no zany na inona ry fanapaha-kevitra ao dia tsy misy dikany amiko tsony zany tsy misy dikany aminao satria nahoana ka tsy fidino ange mahatonga anao hijaly vonany any miasambaranao anao raha havako asambarana ve efa nafoko zany ry nevo efa nafoko tahaka n'ilay nandrian'ny foko any akoatra ny anay tohizany zay indray le tafita dia mbola le tafita ndozy iny ihany efa teneniko ianao raha matoantitra be zay nivadiny lery ao io ny jerevo ny sary ndrefa tsy mino anao io jerefa mifamiheny ery zareo taraiky ndray ry fanja le ty sao everinao fa dala ry nevo zao ve ho mpivady eny fa nampivady koa aza tsy rarahako tsy tiana da ho vady ka zay indrindra no ndraisako fanapaha-kevitra momba antsika sy ianao ka hoe tary zato fanapaha-kevitra ao evitra tsy ampihetsy-bolo maso akory zany tsotra ny teniko aminao ary tenin-dehilahy ty manome herinandro anao andinianao ny momba antsika na hoenina tsia fa raha tsy kosa esoroko amin'ny tentanao eo io lohanao mahevavy io zay fa lasa koa tsy valiny araha zay andrasana herinandro fa tonga dia esoro zao le tsy misy sainy ty aleo andeha any koa le tsy misy sainy iny fa mahatsiravina zany eo ihany fa dia tena nanambady an'io raha matoy be tokoa ve tafity taitra ihany efa nafeniko an'ilay naivon-dozy iny tena mampieritreritra mihitsy ty sarin-dehilahy sisa tsy mahita hiriziny tafita ao anaty sakosiny ity dia eo izy ve io tsy
tsy rakoto manana dide izany rangahy io a. Nefa io aneny sisa tsy mahay amin'ny anarany sy ny toerana misy azy. Tsavola ono. Aleo fianaingana fa zay tafita. Masaka ve mivary ry mama? Andro vao am'raika ambe folo very tafita dia ho masaka sahady a. Ary tony io dia atoandro ry tony. Vizana angano sombinaiko? Ka tsy vizaka fa mba nody aloha e. Zany a? Zany fa mba hifandinikika aloha atsika mianaka e. Dia inona hono zato dinika ho entin-janako e? Miaino anao ary mamy e? Zao ry mama. Efa mba nahangona sakafo misimisy ihany atsika mianaka ho anao e. Ahoana anaka? Fa hoaiza ianao? Reny afa voalazako anao reny ry niny e. Hitady an'ity tovovavy atao hoe Fantsy ity a. Asa na maty na velona. Dia hitady an'izay namono andray aman-dreniny koa. Dia ahoana ny fomba hitanao an'izany anaka? Sarotra ane zany e. Efa hitanao misy soritra nga? Mbola tsy misy fa tena hoe mbola dia asy. Fanatako voalohany hitady an'ity fianakaviana ity a. Fa sary izy tafita. Sary efa mahene izany e. Eny e, na za koa zangery mama tsy mahafantatra ny olo io e. Tsy mba navelan'ny bebe ny zavaina mihitsy mantsy ny sakosiny ny fomba fahavelony. Dia tadiavinao atao inona moa zany io rangahy io? Ary raha ohatra ka efa maty dia ahoana? Telo amby roapolo taona angary mama no tsy nahita ny havany bebe. Dia lazany amin'izay havany aho hoe efa maty ny havany. Fa iza marina no anaran'izany bebenao zany? Eto koa mbola tsy nilazaiko amin'ny mama. Razay Soa Liliana na atao hoe bebe Razay no anarany. Liliana? Toatetra be mama fa misy inona? Fantatro mama nga io bebe io? Ka nisy Liliana izay